Laharam-pahamehana ny fampianarana, hoy Zokomamy, laharana faharoa amin'ny bulletin unique amin'ny fifidianana ben'ny tanàna ao amin'ny kominina Antehiroka. Tsy tokony salasalana ny fahatanterahany programan'asany noho izy efa zatra mandray andraikitra na mbola tsy teo amin'ny toerana aza raha ny fandreseny-dahatra ireo mpomba azy. Isan'anampy be tamin'ny fanamboaran-dalana ny tenany ary nanavao ihany koa ireo foto-drafitr'asa maro eo an-toerana toy ny famantsian-drano. Saingy ahatanteraka ny viana dia ny fampandrosoana aingana ny kominina dia lohalaharana indrindra ny fanabeazana. Itsika fianarana ho an'ny zanakitsika ny jerena. Tokony mba zavatra mahasoa ny zanakitsika zany no badintsika voalohany. Inona ny hasoa ny zanaka? Fianarana. Ary fianarana iny avany raha afaka BBC zanakitsika. Vita ny fianarana teo amin'ny CG zany. Tsy mianatra eto Antiloka intsony fa lasa mandeha mitady fianarana na i privé na i mifindra kominina hafa. Nefa ny eto amintsika tokony hanakanana an'izany zavatra zany ary zay no ezahana tsy maintsy ho tanterahana. Raha vitantsika amin'ny ara-dalàna eto daholo ny zanakitsika mianatra ary eto ny ahitantsika ny asiny hoe tena tafavoaka avy eo amin'ny kominina nisy anay ireo zanaka ireo dia zay zavatra tsondrofontsika voalohany. Ny dikan'izany samy joro aminareo vonona ny anatotosa zy ilainareo fa ataovy ny atotravako amin'ny toerana amin'ny numéro 2 afitina amin'ny 11 décembre manentana anareo ary ahividy numéro firy sotranareo menany ray aman-dreny fitory. Niavaka koa ny fakany Zokomamy ny fony mpifidy amin'ny fitetezany an-tongotra sy ambisikilety ny faritry ny tanàna Iadidiny Atsoatsy. Tsy mba isan'ireo miaingitraingitra fa tonga hatrany anelakelan-trano ary mandray avy hatrany ny etaetan'ireo mponina. Inona ny ahatongavany marary ny vahoaka eny antsofin'ny mpanatanteraka raha maro ny olona manetry tena toa azy.